raha ny zava-misy teny nivony lapan'ny anteny mera-pirenena kosa indray dia nisy androany ny fivoriana azo nybe sy ny maronatrehana teo anivon'izay lapam-panjakana izay anisan'ny noresana tao anatin'izany moa ny mahakasika ny fanarenana ny toekare-pirenena ity sehatra ity izay hita ho marefy tokoa amin'izao fotoana izao ka dia antony hinanokanana fotoana mihitsy zany raha nytatopavao azy tena toera taolin'ny krisy naharitra 5 taona ilaina ny fijerena mpandraraha malagasy raha ny hevitra ny votra nandritra ny adevitra teny amin'ny lampanjimba zaza ny maraina teo ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena misahana ny faritanina Antsiranana Fredy mahazo azy dia nandroso sosokevitra maromaro anarenana ny toekarena anisan'ny hevitra nentiny tokony hijerena ireo orinasa ny arambony tao amin'ny taona 2024 raha ny fanazavana nentiny dia mitentina 7 miliary ariary ny tetibidin'ny fahavoazana nahazo ny orinasa izay voaroba teto Antananarivo tamin'ny taona 2024 anisan'ny sosokevitra nipoitra ny fanalefahana ny amba ho an'ny orinasa trabona tamin'ny urara io eo solombavam-bahoaka nandray fitenenana dia samy nanamafy ny tokony hanomezana vahana ny mpandraraha malagasy eo amin'ny sehatry ny fiariana samihafa ny journée malatsika journée malatsika ny journée mikasika ny fivontana zany dia fatan'izay dia be zany ka maninona sosokevina raha mba hoe ilana amin'ilay soa vory lasa mahazo vana amin'ny fiandaran'ireo tantika ireo ka mba hoe amin'ny fitaovana sy dia fo azy mba ahafahan'izy ireo ho an'ny solombavam-bahoaka Antsirabe faharoa manokana dia anisan'ny notakiny ny fanokafana ny orinasa Tsiko. Atao anaty conseil des ministres dia namoaka izy hoe arovana ny orinasa Tsiko ary amin'izao fotoana izao dia faharovana tokoa ny orinasa Tsiko ka dia misaotra ny fitonam-panjakana misy amin'izao fotoana izao fa raha atao anaty petezana hita dia fanapotehana ny orinasa Tsiko isika rehefa amin'izao fotoana izao arovana ny orinasa Tsiko izay orinasa antokana vahoaka malagasy ary nandeha tombotsoa vahoaka malagasy rehetra izay zavatra ireny no tiana ampatsahivona ny tsika rehetra solombavam-bahoaka tantara-misy teto amin'ny firenena. Ny solombavam-bahoaka izay mitaky ihany koa mivondrona iraisam-pirenena no tokony hametrahana ny tahirim-bola manokana entina hanarenana ny toekarena malagasy. Raha ny fantatra dia mbola itony fandiniana ny tolo-kevitra mikasika amin'ny fanarenana ara-toekarena eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Ny hariva teo kosa dia ny momba ny tolo-kevitra entina hiadiana amin'ny findrandrahana tsokosoko ny harem-pirenena no nodinian'ny solombavam-bahoaka tao anatin'ny fivoriana azo mibe sy ny maro hatrehany.